Ry malagasy namako, ny afatra apitaiko aminao androany, raisan'ny tanana no avinao. Oka ho anao no avinao, fa tsy ho an'ny hafa. Izany hoe raha misy devoir ohatra avy any am-pianarana, de aza atao hoe satria soabedin'ny mpampianatra. Raha misy afatry ny ray aman-dreny, de aza atao hoe ho arahako ty soabedin'ny ray aman-dreny. Oka tsy lebedy no miantoka ny fiainanao, fa oka ianao no maritra hoe mahasoa ty fianarana ty, mahasoa ty anatra ty, matoa ataoko. Rehefa tanteraka zany, rehefa tafasondrotra ianao, de ho hitanao fa ianao ny tompon'ny fiainanao sy nanangana no avinao. Betsaka mantsy ny olona tsy nanaraka an'izany rehefa misy zavatra tsy mety, de mahita vahaolana foana izy hoe ka iranona ny tsy nanao an'io. Maloto ny tanàna, iranona ny tsy nanao an'io. Tsia, raisiny andraikitra. Raha misy zavatra maloto eo an-tokotaninao, ianao no manadiova azy, aza miandry ny ranony. Raha misy simba ny amin'ny trano, de ianao no manamboara azy, aza miandry hoe iranona na ranona. Izay le maha malagasy vanina. Tantaraiko fa za taloha efa nisaina toy izany ihany keo, fa ny double. Tamin'izany double classe teo ny tonga saina hoe ay ty ho aviko ty, ay, fa tsy hany ny mpampianatra, tsy hany ny mpiara-mianatra amiko. Ary nanomboka teo, de sany nanonofy sy namina vina tanjona vaovao. Ry malagasy namako, satroka indrindra, ianao mandray zao afatra zao, mba ho malagasy vanina, tompon'ny fiainanao sy tompon'ny ho avinao.